Roland Ratsiraka nahazo baiko isambotra azy ny mpitandro ny filaminana. Etsika fanavotam-pirenena voasakana ny fivoriana ifanankalozan-kevitra. Fa manana ny olana eto amin'ny firenena, ny rehetra no mila mandray andraikitra. Fiakarana roanjato ariary isam-bolana araka ny tolo-kevitry ny tahirim-borera isam-pirenena ny FMI manomboka amin'ny tetaona 2024 ity ny rafitra ho an'ny fanisina ny vidy lasantsy no nandrasany maro saingy fidinana no hita tena amin'ireo mpanjara solika nanomboka ny maraina teo. Ny ratsaka roanjato ariary ny lasantsy ka lasa 750 ariary ny isa litatra raha toa ka 750 ariary teo aloha. Nidina 700 ariary kosa ny gasoil ka lasa 770 ariary raha toa ka 770 ariary teo aloha ny litatra. Tsy niova fa mijanona ho 770 ariary kosa ny litatra amin'ny solika fandrehitra. Tsy aivina fa efa tamin'ny 12 Jolay 2022 no netsika farany vidsolika teto Madagasikara. Azo raisina fanapahan-kevitra politika ihany ny zava-misy mahalona ny toetra rano ankehitriny. Vahaolana ara-tsosialy sy ara-teokarena no takiana ary averina fa tsy hamany olana misy na nisy aza ny fidinana ondrandrina sindikaly rehefa tsy misy paikady matotra hamana ny olam-bahoaka. Fa le fanontaniana mipetraka ao anatin'ireny dia hoe iny ve dia manahoana le ary amin'ny resaka sosialy. Zay masy ny tena zavatra jerena. Nampidinina iny a fa le aty amin'ny sosialy inona ny fiantraikan'izay ny derevana ve ny mesura sa hoe iny fotsiny nampidinina fa tsy misy paikady aty amin'ny famahana ny olana ara-sosialy sy ny toekarena. Zay ny le olantsika zao hoe miandry an'izay jokera ivoaka zay e. Fa tsy hatramin'izao aloha miandritsika hoenitsika eo fa namidina azy iny a kanefa tsy misy ilay paikady mazava ho an'ny famahana ny olana ara-sosialy sy ny toekarena tsy mamaha olana zany iny. Mipetraka amin'ny fanontaniana ho randrana sindikaly so vahaolana tako-kenatra fotsiny zany entiny ilazana fisehosehoana. So de na ny anana fotsiny iny ny fanarahana kely de ohatran'le tenen'ny randrana sindikaly tamin'le resaka le hoe fampakarana ny intizy ny fisodronony 20 taona miakatra le hoe intizy vahaolana tako-kenatra so vahaolana tako-kenatra fotsiny ray reny entina hoe ilazana amin'ny partenaire avoa le vola be fa zay nefa mandray an'izao fanapahan-kevitra zao fa ny aty amin'ny resaka sosialy tsy hita misy de zay no mahatonga antsika ny ndao avondrona aloha ny hevitra de atolotra an'zareo mena azy foana anio fa tsy maintsy misy dingana. Maro ny fipetrana petraky ny mpamatsy vola mahazatra ny tahirim-bola raisam-pirenena na ny FMI afana misitraka ny fanampindramam-bola no am'ireny na ny FEC mitentina 7.7 tapitrisa dolara sy ny FRD mitentina 2.20 tapitrisa dolara. Anisan'izany ny fampiarana tsikelikely ny tena vidsolika amin'ny fanaraka amin'ny vidiny eo amin'ny tsena raisam-pirenena ka ferana ho 200 ariary ny fiakarany lasantsy. Voasakana ny fivoriana ifanankalozan-kevitra itadiavana vahaolana hanarenana ny firenena nataon'ny HPM manahery politika mitambatra ny Amicale des Anciens CST Sénateur de Madagascar ny ACS ny fikambanany membre ny Tetezamita FMKT ary ny komity ombona ny mpiasa malagasy na ny KIM saika tanterahina hatramin'ny omaly zoma. Nisy ny baiko natao tamin'ny toerana ny fanomezana tetsy faravohitra fa tsy afaka mandray ny fivoriana. Lokasaina natao tetsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina zany androany saingy efa nahazo baiko ihany koa ny tompon'ny hôtely ary efa feno mpitandro filamenana teny an-toerana. Rehefa moa zany ny logistika rehetrrehetra de ok fa tamin'ny ora farany de nanambarandray teo anivon'ny tompony andraiky sy ny RP hoe tsy afaka mandray anareo zay. De ny finitady toerana moa zany satria efa ny fanasana ny fiantsonan'ny mpiara-miombonatoka rehetrrehetra efa tonga daholy efa nampilazana daholy ny partenaire rehetra raisam-pirenena de tsy maintsy nitady toerana de Le Pavé nanaiky indray zany Le Pavé omaly indray zany de nilaza indray teo anivony Le Pavé hoe tonga tao ny misandarma sy polisy tonga tao am'zareo dia nampitahotra an'zareo hoe raha tsy tokony tsy afaka mandray an'io nareo fa akatonay ny orinasanareo ny hotelinareo raha ohatra ka mandray an'io fionana ao io nareo fa fionana fanonganam-panjakana
de gagy ianao zany manaprofo ny zava-misy ho nefa amin'ny sandikany mpiasa fa amin'ny aiasady ny mpitondra fanjakana ary fahatsapatenan'izy ireo no mantony fanakanana sy fanaovana raha matahory ireo olona iverina fa hitondra vahaolana manoloana ny olana maro lafy mianjady amin'ny mpiasa malagasy sy ny vahoaka ankehitriny efa tsara zany raha ohatra ka ny fanjakana mahatsapa hoe rehefa ny mpiasa no vonona hitondra soso-kevitra dia mampiahiahy an zareo tsara zany miahiahy zany izy nefa ny tanjona atao anatin'ity izay hitantsika ty misy terme de référence misy terme de référence mazava tsara zany le fivoriana saika atao misy étape rehetra atao ao anatin'le izy fa tsy nekeny zareo moa zany dia ho ahemitra le izy efa meno anaty crise sociale sy toe-karena ny firenena ary tandindono ny crise politique ka antony tsy maintsy anambarana ny hery ho ny avy amin'ny randrana sindikaly tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana fana mampitovy ny fomba fijery sy mitondra hevitra iraisana no azona antoka ny atratrarana ny tanjony tsy maintsy tratra zany na misy aza ny fanakatsakana natao azy ireo raha ny fanamafisana miaina ao anatin'ny crise sociale ny mpiasa miaraka amin'ny vady aman-janany lasa vahoaka de miaina ao anatin'ny crise toe-karena sika rehetrretra fa ny crise politique anie le mbola hoe eo amin'ny mpiandrasana iny fa ny crise iainan'ny mpiasa de zay lefa crise iainana zay mihitsy ny mahatonga randrana sindikaly tsy mandry amanalina hoe andaotsika iresaka fampiresaka de aleo aloha mampitovy hevitra ny tisika rehetra mahatsapa ty mifanoniana fanjakana tsy mahatsapa izy hoe tena miaina ao anaty crise tsika na de miteny aza izy ny fanjakana miteny tompona ndraiky fanjakana hoe mahantra ny vahoaka misy ara mila solom-bavambahoaka iny nylaza hoe tsika am'izao situation tena mampiahiahy be zao solom-bavambahoaka zany hoe mpitondra zany dikan'izany manambara situation mampiahiahy ny zava-misy am'izao de zay no mahatonga ny andao anao soso-kevitra tsika mba ialana sao isy ny crise politique crise sociale efa iaina ny crise toe-karena efa iaina de mbola isy koa ve ny crise politique de zay no mba ialana an'izay soso-kevitra nefa moa zany tsy zay nitondrany tompona andraikitra azy fa tsy manakatra atsika zany voavina ndray ny antsony avy any amin'ny ray aman-dreny am-panahy koa zay teo ao anatin'le izy de ho hitatsika eo fa hotoizana ny tolona io ny tena madéférence tsy maintsy ataony fiaonana zany de ho hitatsika eo ihany ny manaraka fanavotam-pirenena ny tanjona ary hitondra volana miaraka no hiara-midinika ho ny fanazavana ataovy sere am'izay ny fanavotam-pirenena zay le ao anatin'le banderole le hitatsika eo riny io de le hoe andao hitondra ny vahaolana satria miara-manaiky daholo zany zao ny vondron'olona rehetra miara-manaiky daholo fa latsaka katerena ny mpiasa ny vahoaka malagasy de ndao hitondra n'izay vahaolan'zay tsika ny niarana enony kabary ny filoha teo iny tamin'ny farantaony iny nanatentsika izy jokera hivoaka am'izay ty jokera ho an'ny tsimbona ve no etretinsika hoe famahana olona sosialy vao mainka mamotika ny mpiasa malagasy reny de zay mahatonga hoe sao de tsy manana le jokera fanjakany andaotsika hitondra le vahaolona satria nlisy sisy zavatra afenina na ny antso fa tsisy fa tonga de force zay foana ve ny iainana eto ampitahorona refa zany ny mpiasa fa maninona ny mpiasa no ampitahorona sakanana zay ny le manahirany nanamafy ny sandika randrana sindikaly androany fa tsy janona ntaona ho amin'ny fanavotam-pirenena izay antson'izy ireo ny rehetra iariko-ndo sy hitady vahaolana ho amin'izany ahemitra amin'ny fotoana tsy mbola fantatra ny fivoriana rehefa mpafantarina ataon'izy ireo taoriany fanakanana netsika hatry no malozomasy ny androany sy sabotsio raha ny fanentanana nandeha tamin'ity herinandro ity dia androany no fotoana ny fanomezan'ireo Lauratsiraka kandida ben'ny-tanàna Toamasina sy ny vahoaka miarady aminy ho fiarovana ny safidim-bahoaka tamin'ny fifitenana ben'ny-tanàna farany teo dia be no saika nany ahoan'izy ireo izany tamin'ny 3 ora sasany tolakandro teo tao amin'ny Saint-Paul saingy tsy tanteraka tamin'ny ora farany raha ny feo mandeha sy ny fampitam-baovao nataon'ny kandida Lauratsiraka dia nahazo baika ireo mpitandro ny filaminana hisambotra azy androany vao maraina dia efa feno mpitandro filaminana nanodidina ny tranony mbola naran'ireo zandary sy polisy tsy latsaky ny telopolosa ihany koa ny tenany rehefa nivoaka ny trano tamin'ny 12 ratoandro nandeha niazakazaka ary dia naran'izy ireo tamin'izay rehetra nalehany rano vaovao mbola niverina nanodidina ny trano ity kandida ben'ny-tanàna ity indray ireo mpitandro ny filaminana ary naraibaka fa hisambotra raha azy rano vaovao ihany nanazavy ireo Lauratsiraka fa tsy mataotry ny ogaraina fa kosa ny olana dia hoe misy andiany amin'ireo mpitandro ny filaminana hodina avy ety Antananarivo ka zavatra hafa no mibaiko azon'izy ireo nanomboka tamin'ny 7 maraina efa feno miaramila gendarme manodidina ny tranony io moa zany tsy olana fa
tsy navelany olona akaiky anazy fa fianakaviagna za ivoaka ny anao fotigna fa za nandeha ihany za samy rery tsy nitondra olona za tsy nitondra chauffeur fa nientiko ny tomobile nandeha mora ary nagnaraka anahy daholo le police gendarme reo tonga taria amin'ny place taria dia nagnaraka anahy ihany koa zareo dia matahotra za satria manao kagolina fa niazakazaka foagna za dia za magnazava amizareo za zao iazakazaka iverigna an-tragno dia mandray tomobile hoa za dia arahanareo tsy magnino dia tonga ty an-tragno za fa ny vaovao problème dia zao na ino za fa misy andiany gendarme zany avy Antananarivo nahazo baiko tsy resaka hoe tsy tsara zay zavatra zay nanamafy hatrany ireo lonratsiraka tamin'ity herinandro ity fa ijoriado iaro ny safidim-bahoaka eo anatrehany nambarany fa osika sy alabato nandritra ny fifidianana nataony 1 Desambra 2024 lasa teo mitongilana ny fitsarana betsaka ireo lehibiana fokotany sy lehibiana sampandrarana nao amboletra tamin'ny alabato iny nambarany ka tsy nampandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana nametraka fitorinany lehibe ny fokotany hatrany 20 ireo lonratsiraka nambarany fanangalabato ary nazony profo marobe kanefa mbola tsy nisy famitorana nandeha tsy nisy fampiatsona ireo sefim-pokotany hatramin'izao trangizany ilazany fa mitongilana ny tribonaly kanefa tokony iaro ny vahoaka iaro ny lalàna iaro ny sotoavina republikanina ratsaivina efa nisy ny atsika fidinana an-dalambe no tariny Laurent Ratsiraka ny 14 Desambra 2022 lasa teo izay vahoaka marobe no namaly ny antso na teo aza ny mpitandro ny filaminana nandravany etsika andrasana ny toy ny raharaha tokony tsy andro fitondrana izay efa hita fa mandrangadranga ery tsy azo ifampiresahana ireo mpanao politika mitovy fijery manohitra izao fomba fitantanana ny firenena izao fa mila mifampidinika maika dingana lehibe no vita omaly teny Ambohimanambola ireny fa mila amafisina amin'ny fiarahana amin'ireo syndikalista hoy ny lolona teo aloha vaovao Benjamin efa maro ireo niezaka nanao fampihavanana niezaka nitady fomba rehetra antsina izao fitondrana izao raha tsy resaka ny vovonana panina FFKM saingy ny arahan rehetra inentany toy n'izany hoy ity olona teo aloha ity efa nisy koa ny dingana nataony ireo solombavam-bahoaka mba andravana ny governemanta mba hisina fiovam-pitantanana saingy aintsika rehetra no ny avarany hoy hatrany ny fanamafisana ireo mpanao politika mpanohitra sy ny tafika sisa no antenainy malagasy mba amahy izao olana izao fanampitondra efa iaraha mahita ny ataony hoy hatrany ny fanazavana 5 mai ngambaziny 2015 tany amin'ny CCI Vato teo ny filoham-pirenena dimy mianaka le iray aman-dreny teo aloha président Zafy président Ratsiraka dia président Ravalomanana dia ny taty aorina président Ahery dia président Andry Rajoelina tamin'iny dia ny FFKM no fanandrindra 4 teny Vato dia ty afara mo na le zavatra voasoratra na soniavinay nazahoan'ny président Andry Rajoelina reconnaissance internationale feuille de route tsy nitanterahana hatramin'ny farany tsy ny fiainam-bahoaka ihany no mitaky fanovana fa ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny hoy hatrany ny fanamafisana na ny samy ao anatin'ny tafika aza misy zavatra tsy mandeha amin'ny loniny ka mila ahitsy araka ny lalàna sy averina amin'ny asiny mahatandroka ary ny vozina azy hoy hatrany ity olona teo aloha ity ohatra ny folo andahy indrindra ny gendarmerie tanindrazana sy lalàna mbola voatazona ve zay devise zay am'izao tanindrazana sy lalàna misy fanarahan-dalàna tokony mipetraka amin'ny tokony ho izy hoe am'izao to zay zavatra rehetra miseho na fitantanam-bola hitatsika reny rapport ny Cour des comptes tamin'ny resaka fitantanana Covid aiza nandehanany vola inona moa nanliana madamo Isabelle Delattre aiza ozy volan'ny feranareo ka mipetraka ve ny fitantanana ara-dalàna zay mahatonga olona rehefa sahirana hoe tsy izy tsony ty ka tokony definisen'ny fitsarana sy ny tafika hoe inona tena notion ty fanakorontana ty iza ny manakorontana eo ny mpanao politika eo ny syndicat fa manana andraikitra amahy izao olana mitranga amin'izao ihany koa ny vahoaka malagasy hoy hatrany i vaovao Benjamin raha mbola misy ny tsy tapa-kevitra alova eto fa mbola miandry ny hafa anatanteraka izany dia tsy ho avitry Madagasikara ary tsy ho afaka ny fahasahiranana miantra amin'ny malagasy isam-baravarana hoy hatrany ny fanamafisana
mijaly ny malagasy fa tsy hay hoe inona no tena antom-pisina sy asan'ireo mpitondra ao ambony ao hoy ity raim-pianakaviana iray ity androany izay tsy nanaiky ratsy ny resaka taminay mpanao gazety sendranandalo. Marary ny malagasy ankehitriny sahirana kanefa mbola rahonana ireo mpitondra ihany, mpitondra izay tsy amahany olana atrehanay akory hoy ny nambarany. Mila mitady fomba anovana izao zava-misy izao isika rehetra hoy izy fa tsy mandeha ary simby Madagasikara. Tsy mandeha rangaty mialatsiny aminareo mpitondra tsy piso lelaka ireo za mba jereo ny fiainam-bahoaka ranga nareo tsy miainao anatin'le fiainam-bahoaka fa izahay miainao mahafantatra naizanaiza tenenao eto Madagasikara mijaly ny vahoaka ka noho izany miantso ny hery velona rehetra zay efa natson'ireo atoko politika ireo amaolotsotra ny atoko politika rehetrarehetra mivondrona dia anangona ny hery anavitra nyity firenena ty malagasy fa tsy ilaina le hoe ampijerena jirokely tsy ampandoavina vola ery tsy ilaina zany fa mifiainam-pirenena efa mijaly zao no orana misaotra ny zanahary aloha avy ny orana dia mba nisy tany aminay amin'ny faritra loatra mangoro zao vao anetsa vary tokony hiakatra tamin'ity janvier ty tsisy rano raha 80% 5% ny vary ampitandrefana no afaka mivolena teo dia ny ampita tsinanana efa hita afaka makany reo zareo manampirofan'izany hoe simba ny zavatra ny fambolena ny amin'ny faritra loatra mangoro tsy aloatra mangoro ihany fa tenenina koa ny sopotro maro voay zay ritra efa nalehantsika daholo zany ko manaingy ny hery velona rehetra atambaro ny hery fotoanan'izao efa tena latsaka katereny atenda kely ny rambary dia mba manaingy oka mba atambatra ny hery firaisakina ny hery mitabe tsy lany mamba akanga maro tsy vakinambo. Ny olana eto izy dia mbola misy manaiky ambakain'ireo efa tsy mahita vaholan'ireo ihany na dia efa mitrongy amin'ny tany aza ny fiainany. Antsoavy noho izany no ataony ho an'ny olom-pirenena toa azy mba hifoha amin'ny toromasony ka hiaraka hikaroka vaholana amin'ireo mpanao politika sy ny sindika izay efa mitady vaholana ho an'ny firenena ankehitriny. Isika vahoaka ihany hoy izy no mahantreto ary izany no tsy alalan'ireo mpitondra ny fahoriana mahazo ny malagasy izao. Teratany vahiny no mitondra any Madagasikara, izay no tena fototry ny olana eto Madagasikara. Ankoatra ny filoham-pirenena izay tsy mizaka zo-pirenena malagasy, dia minisitra maromaro no manana zo-pirenena roa ao anatin'ny gouvernemanta, hoy Zafy Mahova Serge. Tsy mahagaga raha mivaralila ny fitantanana ny fiainam-bahoaka satria tsy mahafantatra ny tena fahoriana mahazo ny malagasy ireo mpitondra, fa mihevitra fa mitantana firenena hafa any ivelany, hoy hatrany ity mpanao politika ity. Madagasikara sy ny malagasy ihany no manaiky hoentin'olona mizaka zo-pirenena hafa toy izao maneran-tany, ary izany no mahatonga antsika ho sahirana satria misy tombotsoa-pirenena hafa arovana eto, hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Nakamaroany reo mpitondra ny fanjakana malagasy amin'izao fotoan'izao anaty gouvernement reo, vitsy kely ny nationalité gasy ao be lavitra ny binational lo ny sasany ary vao azo mamena nationalité engakengany ka le izy zany olana daholo zany ho atsika. Rehefa mitondra ny firenena ianao alakiray nga ianao raha nationalité vahiny afaka hiditra anatin'ny poste clé any États-Unis administration resantsika tsy possible zany any amin'ny firenena dehibe tsy possible zany hoe no mizaka zo-pirenena vahiny zany ka hitondra ny aminy na de teratany ary. Ohatra kaiky ny resaka teleferika hoy hatrany Zafy Mahova Serge. Proof fa tsy mahafantatra ny tena olana misy eto amin'ny firenena ny mpitondra. Tsy ny teleferika no ratsy fa ny lalana sy ny toerana nametrahana azy no olana, kanefa trosa alohan'ny malagasy 250 tapitrisa euro anamboarana azy, hoy hatrany efa namafisana. Io teleferika io ne raha natao ny enga avy any Fenorivo mandeha ty apitatafika mandalo ary tosy makaty amin'ny Analakely mety maro ny taingana satria tena mikaikaiky amin'ny vahoaka amin'izany toerana rehetra tonomboko zany. Fa rehefa ny teleferika nataon'reo vazaha mitondro reo hoe miainga avy any Andohalo midina tena tia Befilo andeha ary Analakely ary de misy rehefa avy eo mitsobaka makany université
makany akatso de misy rehefa avy eo manohy kely makaria ivandry a de miakatra makany ambato be voalohany mpianatra université izany anambola hitaingina le téléphérique ny université ny mafiadiny eny ka mpiasa mpianatra ao e sahirana eny ankizy mianatra ao e bourse kely ny ve mbola hotengenany téléphérique faro zanak'izy amin'ny lycée français ampitengeliny ray aman-dreny ny téléphérique any amin'ny lycée français rehefa ny zaza tsy mitovy ny horaire tôbile roa miandry azy ao tokotany téléphérique iny rehefa le ankizy mingitrika angamba de mety hitaingina téléphérique izy hiafina amin'ny ray aman-dreniny fa firy ny ingitrika zay le resahako hoe reo vaza mitondra atsika reo ao anaty gouvernement sy ao amin'ny présidence sy ny karazan'ireo tsy malala le réalité iaina amin'ny vahoaka malagasy marina tsy fantany io ny vaza miasa eto amitsika ary a le manampy le assistant technique reny mahafantatra kokoa ny réalité noho zareo tsy voatery ny téléphérique eny ratsy e fa le lalany le téléphérique nanaovany azy satria amavazahany zareo tsy fantany le réalité nga izy mahafantatra an'izay faoriny vahoaka avy any Fenorivo be rehefa miakatra tiza marainy voatery ny fo amin'ny efatra marainy mbola misy say mamendry fendry vahoaka fa izao no mety ary tena miasa ny fitondram-panjakana mpitondra tsy hamahany olany malagasy anefa ireo ho iatrany ity mpamakafaka raharam-pirenena ity ny fandrangarangana hery sy basy vao maika zava-doza ary tena misy say milaza fa tsy maharesy tafika sy miaramila mila tonga saina ny malagasy fa ireo no isan'ny mampitondra faisana ny gazy toy izao satria ny firenenekafa sy ny vahoaka any amin'ny firenenekafa no omena vahana sy ampigoan'ny tombotsoa amin'ny harem-pirenen'i Madagasikara ho iatrany Izafy Mahova Serge. Midika fa misy zavatra tsy milamina eto amin'ny firenena matoa manao fanambarana misesisesy ireo mpitondra fanjakana sy ireo mpomba azy tatoato ny fanambarana nataon'ireo manamboninaitra na efa misotro ronono na mbola amperinasa dia midika koa fa manao politika nytafika eto amintsika na inona ambara na inona lazaina ho ny mpanaraka andraram-pirenena Randriamamizafy Ignace fiarovana ny seza politika ireny fa tsy ao anatiny andraikitra fitandrona filaminana hoy izy raha tsy manao politika nytafika dia tokony avelan'izy ireo andamina ny olana politika ireo samy mpanao politika ka rehefa tsy nahitamba-olana izany vao tokony hiditra an-tsehatra izy ireo tahaka ny nisy teto tamin'ny taona 2017 ka nivoahan'ny fifanarahana panorama ho iatrany ny fanamafisana fanambarany ny tafika izay miara-milina généraly raha civil iny a zay mako manahirana atsika ny aty amin'ny tanimandro iny any amin'ny tanimandro sa ngeny anazy ny foloalan-tany zany ny fiarovana zany civil de ny civil afaka miteny satria place politique nametrana anazy eo fa ny tsika ty atao ministry ny fiarovam-pirenena gendarmerie de police de atao le main le corps mihitsy nefany raha vao miresaka ohatran'ireny le olona de resaka politique iny itsika nefa mietrehitra hoe tokony tsy hanao politique ny tafika ny gendarme police any tokony tsy hanao politique fa mifantoka amin'ny resaka teknika asany izy kanefany raha vao tendrenao ministre ny olona anankiray na inona garady na inona fahaizana teknika nataony de politique anydika an'izay de raha vao miteny iny misy connotation politique foana iny na tianao na tsy tianao de miteny zany zao le misy connotation politique reny ka na inona andikanany reny de misy connotation politique foana reny taratra lay lazaiko hoe misy faiblesse panique any ambony any reny satria colonel Randrianasavy Nasary laziany la réunion ve de tenjatra ohatran'iny de teneniny any de ianao ty mikropaka de lasa koa ianao manao fanambarana ankoatra izay nidina ny vidin'ny solika androany fa mety ho valy ny fidinana ny ho fiakarana mazava raha teo ny fitakiany tahiry-mbola iraisam-pirenena fa fanotsiana ny vidiny ifandrindra amin'ny tsena iraisam-pirenena na inona ambara na inona dia iditra amin'ny vanim-potoana ny mantsoahitra isika amin'izao tsy vao androany ny zaka vidim-piainana miakatra ny malagasy izay efa reraka tanteraka mety mitondra antsika any aminatin'ny fipohana ara-sosialy satria tsy misy fiakarana karama eto kanefa ireo vidin-javatra tsy hitsahatra hitombo ho iatrany ity mpanao politika ity revo crise zany de misy resaka toekarena ao ambadika mitao fa miafina na misy tombotsoan'olona vitsivitsy voakitikitika na tombotsoana firenena hafa any voakitikitika de créen zala le crise politique na le ao anatiny eo mihitsy ny mitotongana le toekarena de tsy mazaka ny olona
manjoatsika an'io mitongana be ny toekarena malagasy a de miakatra be ny vitim-piainana de tsy mazaka ny olona de lasa mivadika crise sociale de ny crise sociale mihodina mivadika crise politique automatique foana iny de le telo zany mifamatitra foana crise politique crise sociale crise ara-toekarena économique mifamatitra foana reo ka rehefa tratra crise sociale lenao a dikan'izay a nisy resaka olana ara-toekarena zay tao de ny crise sociale iny mivadika crise politique na tonga de misy mamorona crise politique fotsiny zao ohatra tamy 2009 iny reny tena pure simple crise politique fa iza ny tao ambadika an'iny sy ny mpanarava iny teto Madagasikara nge tao ambadika an'ireny voatotona tany tombotsoany lasa izy namorona an'ireny de inona ny soten'ilay crise politique tamin'iny io crise sociale tsy vova mandraky tiny androany io tsy crise ara-toekarena mbola manjoatsika mandraky tiny androany io tsy nge tsy tafarina hatramin'izao e. Ny fitondrana ny olana eto ary ny malagasy no mila tonga saina amin'izany satria ireo mpahazo tombontsoa tsy maintsy hiaro ny sezany mila esorina ao an-tsaina hoy ity mpandinika raharam-pirenena ity ny fomba fijery fa tsy misy idiran'ny politika ny fiainana satria ny politika apetraky ny fanjakana eto amin'ny firenena no tsy mahomby ka mitondra makany amin'ny fahantrano ho hiatrano irandremo amin'izavy Ignias anjarany vahoaka ihany no misafidy na hijanona amin'izao na hanova ny zava-misy. Tandindondoza ny commune 570 manerana ny nosy anatin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manoloana ny fanapahan'ny fanjakana ao anatin'ny lalana feno tetibolam-panjakana ho an'ity taona 2024 ity fa ny fohy be ketra no hitango ny etratrano na ny IFPB sy ny etratany efa nolan'ny solombavam-bahoaka tsy nisy fanitsina ny volana novambra 2024 lasa teo ny LFI 2024 zarara nisy 3 tapitrisa ariary isan-taona no anampin'ny fanjakana ny commune 20 miliara ariary isan-taona eo araky ny abeny ny IFPB izay manome ny ray ampatelo ny vola miditra ao amin'ny commune kanefa mbola hongotana amin'ny commune ihany ka izay mety amin'ny fanjakana sisa no hositrany osahirana ny mpitantana rehefa hiantra ny tetibolam-panjakana hoy ny ben'ny tanàna lany teo amin'ny commune Anjevagara. Manana ny schéma d'aménagement communal ny commune zany hoe drafi-panajariana programme mitovy amin'le Madagasikara perinasa ny filora valimana reny ihany de programme mandritra ny 2010 taona 2018 ka hatramin'ny 2033 de manohy zany zay ny mandavoalohan'ny faharoa fahatelo anatin'le continuité de ny zavatra miandry ny any amin'ny tanàna ny Anjevagara any zao de misy axe anankefatra ny voalohany resaka fanamboaran-dalana satria tena efa manomboka simba ny lalana na ny route communale zany eny fa na ny route nationale na reny de bis miezaka ny commune araka sy tratrany manamboatra an'ireny ny axe faharoa de resaka fampidirana rano fisotro madio misy fokotany folo amin'ny commune Anjevagara ny fokotany anankisivy zao efa vitanay ny rano fisotro madio miaraka ny mpiara-miombonantoka avy any ivelany fokotany anankiray zany sisa ny enjehanay amin'ity 3e mandat ity zany hoe amin'ity 2025 ity vita zay de manatsara nireo fotodrafitrasa tsika ny resaka rano fisotro madio no atao de ny axe fahatelo de resaka sekoly amin'izao tsika miteny zao zay miara-miasa amin'ny banque BGFI manamboatra salle de classe anankitelo bâtiment anankiray ngeda be zany ho an'ny lycée Anjevagara zany hoe salle de classe ray mazaka ankizy 10 miampy 10 am'zato indray zany mpianatra amin'ny commune Anjevagara amin'ny lycée amin'ny année scolaire manaraka ny axe fahaefatra farany akoatr'izay moa zany tiako tenenay le PP anaky fito anaty fokotany fito de miezaka zay manamboatra sy manatsara andreny fotodrafitrasa reny sy mifampitaovana indrindra n'le fianarana ny axe fahaefatra farany zay nampidirina tao anatin'ity propagande ity ho an'ny 3e mandat de ny resaka fiahina ara-tsosialy raha mahita fa sarotra ny fiainana amin'izao fotoana izao ary tena mahantra sahirana ny olona aty ambanivohitra de miezaka zany ny commune amin'ny anaran'ny tenany sy fahazakany ao ara-bola na ara-pitaovana zany miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka mba manao tantsoroka andreo tantsara eo amin'ny anaran'ny fanomezana masom-boly sy zezika tahaka ny nataon'ny filora valimanina tamin'ny fotoan'androny eo ihany koa ny fiahina azy ireo amin'ny resaka famahana zay olana isan-karazany mety misy ara-tsosialy eny eo ny resaka zokiolona eo ihany koa ny resaka fananantany sy ireo olana madinidinika ireo de anisan'ny zavatra ngeda be miandry zay na eo aza izany dia tsy kely soroka amin'ny fampandrosoana ny tanàna satria vahoaka no entiny efa nisy ny lamina apetraka araky ny fomba fitantanana nampitay ny filora valimanana marika ho hiatrany ny fanamafisana tsy de mbola mipetraka le décentralisation eto Madagasikara na le fitsinjaram-pahefana fa resaka fotsiny mandeha PDB amiko manokana tena hoe par expérience raha sanatria ataoko hoe sanatrika mbola ho alain'ny fanjakana ihany le FT sy FBB zay kely mba ho veloman'ny commune tsisy tokony hanaovana maira-tsony satria tsisy fidiram-bola tsony le commune ho troan'ny olona ny voatabia eo no farany reny nefa ny tena mba fidiram-bola ny commune resaka etro ary zay miara-miasa amin'ny GIZ
dia anisany tena hoe miketrika mafy mihitsy amin'le fanatsarana fampidiram-bolan'le commune dia amin'ny alalany hoetra io ihany betsaka ny sensibilisation sy animation atoan'ny olona eny fotony eny mba hahafahany responsabiliseny izy andohetra ka raha le hetra kely etra tany sitratrano zay azo lazaina fa efa kely mbola hoalain'ny fanjakana ihany sanatria dia tsisy commune androso mihitsy hoe na iza iteny na inona atao nanamafy ity bentanana ity fa ho azy ireo izay efa zatra ny tantana commune sy ampy fampiofanana ara-pitantanana sy voabe tao anatina antoko politika manabe ara-pitantanana dia mahita fomba ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny commune ihany fa ireo vo iana-draharaha no tsy voabe ao anatina antoko politika no tena raharaha indrindra fa ho an'ireo commune ambany vohitra ho iatrany ny fanazavana. Raha no nitondra-drano tamin'ny fandalovan'ny rivodoza tekely ety tany amin'ny tapany atsimo nosy ny ivitoerana antsoina hoe lavavolo ao tampolo ampaniandrefana toerana hitaizana sy karakarana ireo sokatra karazany Astrochelis radiata izay tsy hita raha tsy eto amintsika. Dibo-drano ny trano fonenan'ireo mpiasa sy ny trano hitoeran'ireo sokatra Astrochelis radiata miisa 2,1 no voakasika ity tondra-drano ity. Sokatra izay tsy misy raha tsy eto Madagasikara ary sahan'ny Turtle Survival Alliance raha ny loharano vaovao. Malona io trango io nandray fepetra ity vondrona tsy miankina misehatra amin'ny fiarovana ny sokatra tsy ho lany tamingana ity. Niarany salany mpisehatra rehetra ao anatin'io vondrona io namindra ireo sokatra rehetra voakasiky ny fiakaran'ny rano. Miantso ireo malala-tanana hifanampy amin'ny fikarakarana ireo karazam-biby ahina ho lany tamingana ireo ny tompona ndraikitra ny antoerana amerenana milony indray ny ivitoerana fikarakarana sokatra izay lasibatry ny rivodoza. Tsy ahivina fa arena voajanahary anisany mampiavaka ny Madagasikara ity sokatra ity. Ny volana aprily lasa teo no nandaniny Kongresy Amerikana ny lalàna anafoanana ny fampiasana ny tambajotran-tserasera TikTok any États-Unis. Na dia teo aza ny ahy teo anivon'ny fitsarana nataon'ity orinasa sinoa manoloana izany dia lany tsy nisy nitsipaka fa neken'ireo mpitsara rehetra teo anivon'ny fitsarana tampony Amerikana izany lalàna izany ho malozoma ka hiatra hanomboka rahampitso alahady. Ahiny fanjakana Amerikana no itohina ny filaminana ny TikTok satria ahiny fampiasain'ny fanjakana sinoa ho amin'ny asa fitsokolovana. Tanora ny akamaroan'ireo olona 700 tapitrisa mampiasa ny TikTok any États-Unis ka ankoatra ny resaka fandriampahalemana dia eo koa ny resaka fitsinjovana ny fahasalamana ireo tanora ireo nampitsarana ny fampiasana ny TikTok any an-toerana. Raha ny tokony ho izy dia hiatra dia ny rahampitso alahady ity lalàna ity kanefa mbola tsy fantatra mazava izay tena ho avy ny TikTok ao États-Unis. Laza manko ny mpitondra tenin'ny Maison Blanche fa anjaran'ny gouvernementa vaovao ny tokony hanapaka ny momba ny TikTok. Donald Trump raha teo laza fa mila fotoana ny tena ny andinihana ity raharaha ity. Isan'ireo olona asain'ny Donald Trump hanatrika ny lanonana fametrahana azy amin'ny toerana mafiloha fa 770 azy any États-Unis ihany koa ny tale jeneraly ny orinasa TikTok. États-Unis hatreto no an'ny firenena navita nandray fanapakevitra entsitra tahaka izao hoe anafoana ny fampiasana ny TikTok raha toka efa maro ireo firenena no nandray fepetra manokana amin'ny fampiasana azy toy ny fampiatona nandritra ny fotoana voafetra toa ny Albanie, Royaume-Uni, Australie sy ireo maro hafa. Efa manomboka mahazo vahana kosa amin'izao ny fampiasana ny tambajotra Red Note any États-Unis, application mitovitovy amin'ny TikTok ihany.